Fa miarahaba mbola tsy lasa dragona rehetra, raiso ny taratasy stylo fa hiresaka sika mahakasika ny console numérique sy ny fampiasana plugin Waves ao anatin'ny ordinateur. Resahantsika daholo zany rehetrarehetra zany zao de zao. Fampatsiahivana fotsiny araky ny maha console numérique azy dia izay signal analogique rehetra izay vibration na ohatra hoe micro na gitara zany azy, reny zany ny signal analogique dia mitsofoka amin'ny préampy de avadiny ho lasa numérique le izy, zany hoe misy convertisseur zany eo anelanelan'le izy de lasa numérique. Rehefa lasa numérique iny izy de le traitement rehetrarehetra atao anatiny ao numérique daholo, zay mahatonga an'le hoe lasa misy compresseur isaky ny canal, lasaka misy kely isaky ny canal sy ny sisa sy ny sisa. Traitement rehetrarehetra zay tianao atao rehetrarehetra ao anatin'ny console numérique io arakaraky le console anao ihany koa nefa le izy dia azonao atao. De rehefa vita ny traitement rehetrarehetra dia averiny avadika ho lasa signal électrique indray le izy. Mino fa araka ohatra eo satria andeha rapide be tsika ary tena avancé be mihitsy ny resakitsika. Noho izany rehefa mivadika numérique le signal dia afaka ampiasainao am'izay hanaovana azy. Ohatra hoe afaka alefanao anaty ordinateur le izy zany hoe ampitanao zany amin'ny alalan'ny USB dia ao ianao afaka manokatra logiciel ianao dao rehetra zay ampiasainao logique na Cubase sy ny sisa, zay traitement rehetrarehetra ataonao anatin'ny Cubase iny dia afaka atao daholo zany rehetrarehetra zany. Zany hoe rehefa manana console numérique zany ianao dia afaka manao traitement any anatin'ny ordinateur anao natif, tsisy olana mihitsy zany zay. Raha azonao tsara tsy voatery hoe Waves rery zany no ampiasaina fa n'inona logiciel anananao na te hampiasa Pro Q3 ianao na te hampiasa zay plugin rehetra anananao ao anatin'ny ordinateur anao de afaka ampiasainao daholo izany rehetrarehetra zany. De izy ianao efa ela be nieritreritra an'izany ary fantatra hoe mety zany ary tena efa tiako atao hatramin'izay mihitsy le izy, ie afaka ataonao izany fa nefany tsy de tena hoe performant le izy rehefa live satria nahoana, satria reo traitement rehetrarehetra zay ataonao ao anatin'ny ordinateur anao miankina amin'ny tanjakin'ny ordinateur anao ihany koa dia tsy maintsy misy temps de traitement, zany hoe tsy maintsy misy fotoana zany ahafahan'le traitement rehetrarehetra mandeha zay vao miverina makany am'le console le izy, zay vao hiverina makany amin'ny ampli le izy, zay vao tonga any am'le sofinao le izy. Ka le fotoanan'izay traitement rehetrarehetra zay mandrapahatonga le izy hiverina aty amin'ny sofinao misy décalage, iny décalage iny antsoina hoe latence. Donc mety zany le zavatra atao nefa tsy pratika. Fa andao resantsika mbola lalindalina kokoa noho izay le izy. Raisitsika ohatra le console zay tena tianao X32, M32 mitovy ihany reo. Raha ohatra ka mampiasa préampy ianao mitokana, zany hoe le boîtier de scène zany de aveo iny mandeha amin'ny RJ45 miditra ato anatin'le console. Ny délai de traitement andreo eo amin'ny 1.07 millisecondes eo. Zany hoe misy latence kely izy fa tsy ho hitan'ny tsy henon'ny masonao mihitsy zany millisecondes zany. Rehefa tonga ao anatin'le console iny avoakanao makany amin'ny USB indray le piste, ohatra hoe piste anankiray micro ohatra. De izy makany amin'ny ordinateur anao iny misy latence koa iny. Iny lalana mandroso iny fotsiny mbola tsisy traitement. Aveo misy an'le traitement de rehefa vita le traitement de le lalany miverina makao am'le console iny de mbola misy latence ihany. Fomba fikalkulena an'iny temps laniny iny mandroso miverina iny de tena tsotra kely satria ao anatin'ny DAW ampiasainao, logiciel ampiasainao, tsy voatery Waves Super Hack ihany fa mety hoe Logic Pro, mety hoe Cubase, dia misy ny antsoina hoe buffer size. Eo no ianao zany misafidy arakaraky ny tanjakin'ny processeur anao, mety hoe 64 simple, mety hoe 128 simple, mety hoe ngezangeza arakaraky ny mahakely an'iny miasa mafy ny processinao arakaraky ny mangeza an'iny dia tsy de miasa ny processeur anao kanefa misy kokoa ny latence. Ka noho izany ohatran'izao fomba calculena azy. Buffer size sur ny fréquence d'échantillonnage nao. Raha ohatra hoe 64 simple ny buffer size sur 48 000 ohatra hertz dia am'izay fotoana zay mamoaka 1,33 millisecondes. Zay zany ny temps lany mandroso. De mitovy an'izay ihany ny fotoana lany miverina makany am'le console. Marihana fa tsy ao anatin'izay ny temps de traitement. Ka noho izany ny aller retour fotsiny zany efa eo amin'ny 2.66 millisecondes. Aveo am'izay ny temps de traitement miaraka am'izay plugin rehetrarehetra. Misy karazana plugin tena maivana kely mihitsy zay lazain'ny Waves ohatra hoe 0 millisecondes le izy kanefa rehefa mandeha zay traitement rehetrarehetra zay de ny fitambarany rehetrarehetra parapahatonga azy miverina makany am'le console, parapahatonga azy miverina any amin'ny sofinao eo amin'ny 7 millisecondes ka hatramin'ny 9 millisecondes eo. Zay zany ny fotoana lany ao anatin'izay. Kanefa zany 7 à 10 raha mbola latsaky ny 10 millisecondes tsy ho henon'ny sainao mihitsy na musicien mahay be ary anao
tsy de tena hitanao hoe aiza le décalage le 10 millisecondes fa somary do kely le izy zany. Ka noho izany raha toa ka mampiasa plugin ao anatin'ny ordinateur zany ianao dia raha mbola latsaky ny 10 millisecondes ny traitement rehetrarehetra dia tsy hoen'ny lay mpiantsehatra mihitsy zany le décalage ka noho izany milamina ihany ianao zany. De eo no mahatonga an'ity Waves ty ho lasa tena nalaza be mihitsy satria nahoana satria izy manana plugin manana interface zany izy natif zay antsoina hoe Super Rack Performer dia ao anatin'io Super Rack Performer io misy ny listany zay plugin Waves rehetrarehetra anananao zany afaka sokafanao daholo de misy karazana plugin efa azo ampiasaina mihitsy am live dia 0 millisecondes zany ilay plugin satria misy karazana plugin mety mavesabesatra kokoa dia taraiky kokoa zany le son vao miverina. Ka izy io efa développeur efa mafy be mihitsy nanamboatra an'izy io efa misy hoe compensation ana latence isaky ny piste mety hoe afaka atambatra le karazan'le zany hoe ny latence rehetrarehetra zany raha ohatra ka mampiasa plugin mavesatra be anao tsy hoe le piste anankiray ihany no lasa taraiky fa izy rehetrarehetra mihitsy no compenser lasa compenser zany le izy de lasa miara taraiky daholy ny son rehetra. Hitako efa lasa lavitra be loatra zany fanazavako zany fa raha ohatra ka USB zany izay fanazavana nataoko izay de zay ny latence azontsika en global. De ankoatran'izay hitako daholo le commentaire milaza hoe raha manana carte Waves de manana carte dente de manana madi de mety mieritreritra angamitsika hoe raha ohatra ka manana an'ireo de hoe misy avantage kokoa de hoe tsara kokoa le izy satria le carte Waves de zavatra anankiroa samihafa mihitsy ny carte Waves sy ny Waves Performer. Azavaiko. Ny ankamaroantsika manana Behringer Wing amizao dia te hampiasa te hanintsy carte daholo satria misy mivarotra carte ny anahako zao eto misy carte dente misy carte Waves miaraka ao anatiny eo daholo pack complet zay tianao. Fa zao araka nazavaiko tao anatin'ny vidéo anankiray izay tena miresaka fotsiny manokana momba ny protocole dia ireny dia langage izy ireny. Zany hoe ty Behringer ty miresaka amin'ny Midas, miresaka amin'ny X32 io mety. Fa io tsy miresaka amin'ny Yamaha io tsy miresaka amin'ny Allen Ndet io, tsy miresaka amin'ny Digico io. Fa noho ny am'izay dia mila mividy an'le carte de le carte zany no ohatran'ny hoe mpandika teny. De izy zany no mamadika an'le teny, le signal numérique ato ifandraika am'le zay console tianao. Ohatra hoe dente zao miresaka amin'ny Yamaha, miresaka amina karazana réseau BDP. Ohatrohatran'izay le fandehan'le izy. Tsy hoe raha manana an'ireny carte ireny akory ianao de ho lasa rapide le fandehan'le zavatra. Misy mahasamihafa anazy am'le carte Waves satria zavaiko. Ny carte Waves rehefa ao anatin'ny Behringer Wing de am'izay fotoan'izay manomboka miresaka amin'ny SoundGrid zay zany anaran'le protocole ampiasain'ny Waves SoundGrid. De manomboka zany ito afaka miaraka miresaka amina console Waves LV1 ohatra. Afaka se connecter miaraka amina serveur ana Waves izy. Am'izay fotoan'izay raha toa ka manana serveur Waves ianao mahazo latence 0.7 millisecondes zany hoe 0 millisecondes. Tsara mbola nisy rapide noho izany, tsara mbola nisy rapide noho izany. Kanefa zao tadidio fa ny vidin'ny serveur Waves farany ambany indrindra am'le farak'izay faible indrindra de eo amin'ny 1600 francs suisses. Zany hoe afaka dedadedaka zany ianao mividy carte fa tsisy ilavanao an'iny satria ny carte iny raha tsy manana serveur ianao tsisy dikany. Zany hoe io zany mampiasa an'le écosystème ray manontolo ianao. Manana an'le Behringer Wing zany ianao miaraka amin'ny carte. Faharoa an'izay mila manana serveur ianao, iny serveur iny no mi-héberger an'le plugin rehetrarehetra zay mahatonga an'le izy hoe ho lasa 0 millisecondes. De ankoatran'iny mbola mila manana ordinateur anankiray ianao mi-commande fotsiny an'le plugin rehetrarehetra izay ampiasainao. Zany hoe écosystème zany le izy. Raha ohatra ka mieritreritra zany ianao hoe fa maninona raha tonga de atambatra toa miresaka am'le ordinateur zany le carte. Tsy mandeha ohatran'izany io. De ahoana raha tsy ampiasa USB zany ianao fa ampiasa an'le dente indray, carte dente. Zao mila fantarina le dente rehefa mandeha izy mpanapahatonga anazy ao anatin'ny ordinateur, ny ordinateur anao tsy maintsy manana an'le antsoina hoe dente virtuelle sans carte. De iny anefany arakaraka ny licence anananao fa ny farany ambany amin'ny latence amin'iny dia 4 millisecondes zany hoe le temps rehetrarehetra niresahantsika teo zany le buffer size rehetrarehetra teo tsy maintsy mbola miampy 4 millisecondes indray aller retour. Dikan'izay perte zany ianao raha ohatra ka mampiasa an'le dente taraiky raha ohatra ka tonga 9 millisecondes tsika teo lasa mbola misy plus 4 zany millisecondes zany hoe betsaka kokoa zany ny latence azonao raha toa ka mampiasa carte dente ianao. Zany hoe hatreto zany fanazavana teknika
rehetrarehetra dia ny USB no rapide indrindra raha te hampiasa Waves, Super Rack, mora vidy ianao satria natif azon'ny ordinateuranao ampiasaina. Io koa miankina amin'ny ordinateuranao satria ny ordinateuranao koa mila manana prosy tsara, mila zavatra stable. Io zany tsy hoe manana ordinateur gamer anao de mieritreritra hoe tsara io. Ny ordinateur gamer natokana ho an'ny fanaovana jeu fa jereo ny hardware ao anatiny io tena mifanaraka tokoa ve azo ampiasaina miaraka amin'ny son ilay izy dia amin'izay fotoana izay tena stable ve raha ohatra ka mamerina izy hoe 4 millisecondes de tena 4 millisecondes tokoa ve sa miovaova ilay izy arakaraka ny hafanan'le PC anao sa miankina amin'ny zavatra rehetrarehetra ohatr'izay. Zay no mahatonga anay mpanao audio, ny audiophile rehetra mampiasa ny Mac satria ny Mac sûr hoe na mafana izy na mangatsiaka izy n'inona zavatra miasa ao de stable foana ny processeurany. De zay no mahatonga an'io. M2 Pro zao no ampiasaiko zay no mahatonga anahy tonga eo amin'ny 7 millisecondes ka hatramin'ny 9 millisecondes eo raha farafahabetsany ilay izy. Raha ohatra zany ka mbola hanaovanao zany l'ordinateur anao de sady ho reraka le prosy-n'ilay izy sady mbola vao maika lavalava le latence de tsy misy dikany ny zavatra ataonao zany. Aleo zany tonga de mampiasa an'le son direct. Ho anareo zay mbola tonga hatreto am'ty vidéo ty mbola mihaino anahy de manontany anareo fa maninona raha ohatra ka tonga de le son direct ao anatin'le console fotsiny ampiasaina fa maninona no tsy maintsy mila an'zany Waves sans cesse zany. Io zany miankina amin'le demande ihany. Ao anatin'ny Waves afaka mampiasa ianao isaky ny piste rehetrarehetra autotune ohatra hoe PSE karazana gate tena matanjaka be izy io. Karazana étoile dynamique zao tsy ananantsika zao to anatin'ity afaka asiana isaky ny piste le izy fa 2 bandes ihany fa ary afaka anaovana bande maromaro le izy. Ny snap zany, snapshot zany rapide be raha ohatra hoe manao hira anankiray ianao de miakatra ohatra le tonalité an'ilay izy de efa pré-enregistrenao de cliquenao fotsiny de miova le patch hoe miakatra le tonalité de miakatra miaraka ohatran'izay koa ny autotune. De hozy nareo hoe autotune koa zany zavatra tsy ilaina ange zany. Aty l'industrie efa ambony be ny zavatra atao efa mitaky zavatra tena tsara satria ny live zay ataonao mijanona foana ao anatin'ny YouTube mila zavatra ohatrany hoe efa natao mix tena tsara zany no mijanonao mandrakizay ka noho izany zavatra takiana zany efa avo de zay no mahatonga an'le hoe manaraka ihany koa zany an'le zavatra misy mba hahatonga an'le qualité ambony tsara tsy araka ny tokony ho izy. Zany nefa tsy midika hoe raha console tsotsotra zany ianao de tsy afaka hanainao son tsara ianao na hoe tsy havita ninina fa io zany ny sofina ihany no afaka mitsara an'le izy satria raha toa ka manana possibilité be ianao ohatra hoe raha manana M32 ianao zao nefa raha ohatra ka omen'olona digico be quantum 8 ianao de tonga eo nefa le izy de le son le sofina efa mahazatra anao ohatra tamin'le X32 ihany no tadiavinao anatin'le izy de mitovy amin'ny tsy izy ihany zany le izy. Tsy haiko raha zareo tiako lazaina hoe le zany ny sofintsika sy ny fomba fiasantsika ny fomba fikarokaroky ny saintsika zany no hahatonga ny zavatra ho tsara sy hiameliorer hatrany fa tsy hoe tsy maintsy mampiasa an'ity de ho tsara le izy na tahaka izany. De zay no tiako ambara ao anatinareo tena lafo ty vidéo anankiray ty fa mino fa isika rehetra zay efa avo ansika kosa angamba dia nahazo ny valin'ny étude kely nataoko ohatrany hoe nanao essai clinique kely zany tato an-trano nanao an'ireo test rehetrarehetra ao de voavaly le izy eto de mino fa mba nahafapo anareo ny zavatra lazaiko ka raha toa ka zay le izy de mba azo adino mametraka an'le pouce bleu na manao commentaire kely aza satria mba tiako koa ny mizara an'le expérience zany tao anatin'le izy. De zay le izy ry zareo fa de manaraka indray tsika no resaka.